tahorinan'ny fanomezana fitaovana fitsabonana natao amin'ny fokotanina Ambohimanandray commune Ambatomravavy dia nanatateraka fizaham-pahasalamana mamaim-poana ho an'ireo olona sahirana teny amin'ny fokotanina Ambohitrакely indray ny ONG Mamonjy izay tarihan'ny médecin colonel Rakoto Mamonjy Simon Patrick filoha mitantana ny ONG Mamonjy sy ireo mpiara-miasa aminy. Araka ny nambarana dia nisy ny firesahana tamin'ny sefokotany amin'ny mahampanao asa soa azy ireo dia ny fizaham-pahasalamana sy ny fizarana sakafo sy vary sy laoka no nataony tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny fokotany no nijery ireo olona tena sahiran'ireo. Nambarany ihany koa fa atao isaky mitapa-bolana ny fizaham-pahasalamana sy ny fizarana sakafo satria raha malala ho izy ny fahasaranana amin'izao. Nahatratra zato ireo tonga nanao izao fizaham-pahasalamana sy nomena sakafo izao. Toy izao ny fanazavana nataony. Ny toyana zany araka ny vanteneniko tamin'ny olona teo dia manomboka eto zany zay fiara-miasa amin'ny fokotany dia indray mandeha isaky ny tapa-bolana zany manao fizana ara-pahasalamana andreo loha ary zay mihitsy ny antoka ny carnet zarina koa le olona amin'le fizaham-pahasalamana hoe mena carnet dia ino mba tsy négliger izy hoe tsy very le prescription ataonay moa zay koa maro le tena moko mpitsabo raha teo misy namako maromaro mpitsabo sy tsy mpitsabo manampy anako amin'ny misy fanafody ohatr'izany dia menay maimai-poana ny fanafody. Mpiara-miasa aloha zany dia tsy iza fa ny namana mpiara-mianatra aloha zany tena miaraka amiko mpiara-mianatra tany Masera taloha ary tsy nianiko manokana ny promotion-ko tamin'ny Saint-Antoine Tetsakady fotsy indrindrindrindra ny vice consul Monaco madame Nira Manolotsoa sy manampy anay tokoa. Dia misy koa ireo namanay miara-mianatra koa zany mipetraka ny ivelany any manampy tsikelikely eo samy manao zay kelikely vitany eo daholo zany. Ny androany zany olona zato no nifahanana sy ny zay nara-pahasalamana teo dia zany zany périodiquement ohatrohatr'izay foana ny atao zany. Dia le raha malala moa zany le vidim-piainana ato hiakatra dia efa zay eo fa miomana amin'izay koa hoe aiza ny azony anampiana ny raha miasa ny fokotany. Pariny zaza sahirana zay resaka fampianarana mamonjy moa zany fampianarana fahasalamana dia efa mipariny zaza zany tsy nananosy any marotsetra mananara dia hiezaka koa zay fiara-miasa manam-pahefanana ny toerana zany zay namana mpiara-mianatra ihany le izy andeha ondrana any zay io d'ici ngamba amin'ny un mois eo nampy zaza sahirana ara-pianarana sy jery ny ara-pahasalamana hitanareo nga kelikely misokatra ny mamonjy ny marotsetra na mananara. Le ankizy tezaiko isan'andro amin'ny akany moa zany zao 10 zay le kely fa le lehibe indray zany misy any amin'ny 9 any zany hoe raha totalina zany dia amin'ny 5 isan'andro zany le zaza no ampinay ny lehibe sy ny kely. Le lehibe zany ny kely mianatra mbola makely anazay mbola ny PPC zay fa le lehibe indray zany tazazazareo manampy anay amin'ny sakafo teo reny olona mianatra aby dia toanay ny fianarany mandrapatafita anazy manao fanadinana ara-panjakana misy alefanay polisy misy alefanay gendarme lefa gendarme raha mahay atony zany condition za somary maninjaninjana ny discipline mahay dia tafita. Tonga tena toerana ihany koa moa ireo mpiasa amin'ny fokotanina Ambohitrакely ka nisy ny teny fisaorana nataony momba ny hetsika natao amin'ny Mamonjy. Mitondra teny ny fokotany madame Malala mpiasa ao amin'ny fokotanina Ambohitrакely. Ny hafatra omena amin'ny olona manampy ohatr'izao zany dia hoe tohizo raha misy fahefan'azonareo atao hanampiana ny mpiara-belona satria ny fiainantsika koa fa hita hoe sarosarotra dia misaotra azy ireo manokana ny fandraisana tanana ho an'ny olona sahirana. Fa ny solo tena amponina nanambara ny fahitany ny fanampiana nataony Mamonjy ihany koa madame Lanto. Mahafinaritra manala fahasahiranana ho anay sahirana zany le izy tena arak'le soratra misy hoe mamonjy dia tena fampahasairana satria na fanafody misy hypertension hitanao fa makany amin'ny dokotera zao tena efa somary ny consultation roa alina sy ny zany fa dia hisaorana be da be zany zareo fa raha ohatr'izany dia kabetrahan'ny olona manan-katao zany mety mba ho fampahasahiranana ihany ny vahoaka sahirana ohatrany. Efa izy araka ny nambaran'ny docteur Patrick ny hofanampiana ho an'ireo zaza sahirana any amarotsetra sy mananara ary hiezaka izy ireo hiresaka amin'ireo manam-pahefana ny toerana. Nisaotra ireo miara-niasa sy ireo namana mpiara-mianatra tamin'ny moa ny tenany na ahafahana nanao izao fanaovana asa soa izao.